Averina hodiny an-tabatra boribory indray ny fampiakarana ny karama mampiasa ny sehatra tsy miankina na dia efa tapaka nandritry ny fivorian'ny solitena amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny sivy faingo sivy isanjato araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly alatsinainy. Manainy mbola ny akaran'io io ny mpampiasa izay mety hitarika fahasahiranana hafa indray ny vokatry ny krizy nandritry ny 3 taona misesy anefa mbola tsy voavaha. Nanamarika Rakoto Arsoirlanto filohan'ny vondron'ny orinasa Afakaba sy ny mpiray antoka aminy na ny GEFP fa efa nanapa-kevitra lany ny fiakaran'ny karama izay tokony hamohan'ny gouvernemanta didy fampiarana sisa. Tsy mitsipaka ny fiantson'ny filoham-pirenena ny mpampiasa ny randrana sindikaly saingy nilaza i Barsona Rakotomanga sekretera jeneraly ny vondrona sindikaly io fa natsara aza ny fampiakarana karama dia ilaina ihany koa ny fijeren'ny mpitondra fanjakana ny hanampiana ny orinasa malagasy ahafahan'izy ireo mampitombo ny famokarana ka ahafahany manefa ny karaman'ireo mpiasany. Mbola tsy afabela ny tazomoky Madagasikara. Io aretiny io hatreto no fahadimy amin'ireo ante lehibe indrindra andehanana sy anatonan'ny olona ny tompo-pahasalamana fototra sy antony fahavalo mahafaty ny olona maro indrindra eny amin'ny hopitaly araka ny fanambaran'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola olana ara-pahasalamana araka izany ny tazomoka ary anisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana ho iatran'ny ministera. Distrika 13 amin'ny 410 eto Madagasikara kosa no voalaza fa efa andalam-panafoanana ny tazomoka ao aminy. Ka anisan'izany ny distrika Nisandra izay ahitana olona 3 amin'ny 10 voan'ny tazomoka ao anatin'ny taona iray. Ny 13 isanjaton'ny fizaham-pahasalamana ao amin'ny komina Andoharanomaitso distrika Nisandra dia mikasika ny tazomoka avokoa araka ny filazan'ny dokotera Rakoto Arvonimanitra taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministera. Tany an-toerana no nanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady atao amin'ny tazomoka, lohahevitra tamin'izany ny hoe ampanjakao ny fitoviana amafiso ny fiarenana foan'ny tazomoka. Ny fofofo ny rivotra tao Toliara nanomboka tamin'ny ray ola-torakandro teo. Anio talata eo anelanelany amin'ny 5 ora hariva sy amin'ny 5 ora alina no vinavinaina hiditra an-tanety eo amin'ny faritra atsimo andrefana ny rivo-doza Jasmine. Tany amin'ny 40 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Toliara no nisy ny ivony tamin'ny 4 ora tolakandro teo araka nambarany ny avy ao amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. 10 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary arahana tafiditra 30 kilometatra isan'ora. Efa miomana amin'ny fandraisana ireo mety ho trabona ny ao Toliara ka kianja mitafo sy fiobe toerana mitsinjo no nomanina ho an'izany araka nambarany manam-pahefana ny toerana. Ao anatin'ny loza miatra araka izany ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa Sakara Arbetik. Miatra ihany koa ny filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny Morombe, Akazoabo, Benenitra ary Ampanihy.